Tamin'ity herinandro ity Ratsahivina dia nisy ny fiara vaventy mpitatitra andramena izay sarona tany amin'iny ilany Atsinanana ny Nosy iny. Miantsona eo anivon'ny primature ary mba hijery akaiky ny mahakasika izay raharaha izay. Ny avy amin'ny Ankolafo Safy Albert, tato-baovao. Ny alatsinainy 10 Desambra lasa teo dia camion telo nitatitra andramena no sarim-ponina tao Ambodiatafana, faritra Atsinanana. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Kotomanantsoa avy amin'ny Ankolafo Safy Albert dia anisan'ny tany toerana tamin'ny fotoana io fa niainga avy any Mananaravatra ary nentina tamin'ny lakana ireo andramena ireo ny lohan'ny taterana azy tamin'ny camion. Anisan'ny sarotiny amin'ny fandripahana fananam-pirenena tokoa izahay ao anatin'ny Mouvance Safy. Ka raha vao naheno fa misy izany fa débarquement tsokosoko manzany Bois de Rose avy any avaratra zany dia anisany izay nizakazaka mba nandeha nijery ny fisian'io zavatra io ny tenako ka atao Ambodiatafana dia niona tamin'ny le convoi zany zay camion benne anankitelo ary araka ny voalazany ireo manodidina tao dia reny camion mpitatitra fasy mainty reny zany no mitondra an'io Bois de Rose io ka noentina taty Antananarivo samby avy eto an-toerana aty Antananarivo daholo ireo tompon'ireo camion ireo fa matetika zany mpitatitra fasy mainty zany ny asan'ireo camion ireo tany ka noentina moa izy io ny convoyen'ireo force napetraka ao amin'ny tobiny Eaux et Forêts Tamatavy ny zava-misy nefa ankehitriny dia fa tsy ao tsy mipetraka amin'ny toby intsony izy io fa hoe noentina any amin'ny brigade de recherche. Io Bois de Rose io dia miainga tany amin'ny faritry Mananara izay noentiny voilier Lori ka anydébarqué naraka mboalaza teo tao Andrafetana anaran'io fototany kely io Andrafetana akaiky ny Folo Pointe. No Marian'Andriamatoa Kotomanantsoa fa fananam-pirenena ny andramena ary efa lasa olana nasionaly ny raharaha fanondranana tsokosoko ity azo sarobidy ity amin'izao fotoana izao ary hoentitra amin'ny fanarahamaso sy ny fanadihadiana mikasika io raharaha io ny Ankolafo Safy Albert. Ankoatr'izay dia miantsona eo anivon'ny primature izay anisan'ny mitantana ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ihany koa izy mba handray andraikitra amin'izao raharaha izao.